Ny tompo aneriavana nampiatsika amin'ny fanahy masina mandritra ny fiainona izao afatra izao. Samuela faharoa toko fahafolo ny andiny fahasivy hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Samuela faharoa toko fahafolo andiny fahasivy hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Efa nentin'ny mpiara-miasa no vakiana tamintsika fiangonana izany ry havana. Fandarana araka ny perikopa ao amin'ny testameta taloha. Raha fezina dia ndeha aompana amin'ny lohahevitra hoe mahereza miankina amin'Andriamanitra ary mifampahereza raha miatrikady. Mahereza miankina amin'Andriamanitra ary mifampahereza raha miatrikady. Ianatra soratra masina vetivety sika izay ambarany Samuela faharoa. Samuela faharoa dia mitantara ny fanjakany Davida mpanjaka. Ao amin'ny toko fahadimy ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy dia manambara fa 30 taona Davida nanomboka nanjaka ary 40 taona no hitondrany ny zanak'Israely. Mbola fanjakana tokana tamin'izany fa tsy mbola nizara anankiroa. 40 taona ka ny 7 taona sy tapany dia ny renivohitra atao hoe Oreba ary ny ambiny kosa tokony 30 taona dia ny renivohitra Jerusalema. Tamin'ny firenen'i Joda no nisian'ny renivohitra Jerusalema. Ny tsara ho fantatra anatin'ity toko fahafolo ity, misy filazana hoe Amonita niady tamin'ny fanjakan'i Davida sy ny Siriana voalaza eto nanery azy aloha sy ao aoriana. Nahoana no tonga tamin'izao ady izao ny fanjakan'i Davida. Eo amin'ny toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy dia izao ny zavatra nitranga. Raha nodomandry ny mpanjaka ny Amonita atao hoe Naasy dia nandimby azy ny zanany noho ny faneraseraana ara-diplomatika dia naniraka avy amin'ny fanjakany Davida mba hitsapa alahelo aneo fiara-miory hitondra fampiononana ho an'ny fanjakana Amonita. Fa ireo manodidina ny fanjakana Amonita dia niteny hoe ry mpanjako, Ianona no anaran'ilay mpanjaka nandimbiny iray. Tsy hamangy izany ny diany ireny a. Fa mijery talatra ny fanjakanao dia ho avy izy hanafika aka ny fanjakany Amonita. Hay ve hoy ny mpanjaka, raha izao no izy, raha izany no izy a, dia esory ny atsasaky ny volombavan'ireo iraka ireo. Tapany akanjony, avelao amin'izay andeha hody any amin'ny fanjakany ihany. Rehefa reny Davida mpanjaka, izay ny voalaza hatreo amin'ny andininy fahadimy a. Rehefa reny Davida mpanjaka izany toe-javatra izany, dia hoy Davida hoe mba lalina koa ny nataon'ny Amonita. Izao ny izy ary iraka malala. Avelao aloha haniry tsara ny volombavanareo. Izay nareo vao mody aty amin'ny fanjakana, fa mamenatr'olona loatra ny zavatra nitranga. Fa andanin'izay kosa ny Amonita dia efa niomana hiady amin'ny fanjakan'i Davida. Ny fiomanany dia ny famoriny ny miaramila teo amin'ny fanjakana Amonita ary ny fanaramany fiantsony miaramila Siriana ho karamaina hanampy azy ireo amin'ny ady amin'ny fanjakan'i Davida. Raha tosika ka mamaky eo amin'ny andininy fahaenina hatramin'ny fahavalo indray dia mitotaly 3,000 sy 3 alina ireo miaramila Siriana no karamain'ny Amonita mba hiaraka aminy hanafika ny fanjakan'i Davida. Tonga eo amin'ny andininy fahasivy sika. Rehefa hitan'i Joaba mpitaritafika ao amin'ny fanjakan'i Davida fa indreo manery azy avy ao aoriana ary manakana azy avy ao aloha, ny fahavalo dia nametraka paikady izy. Izao no izy, ny miaramila rehetra voavory entiko hiady amin'ny Amonita ary ny andaliny kosa
entiny abisay hiady amin'ny Sirianina. Ka raha tsy toako ny Amonita dia mba ampianao a, raha tsy toanao ny Sirianina dia nampy anao a. Zany ry havana dia endriky ny fifampaherezan'ny vahoakan'Andriamanitra miatrika ady. Alao sary an-tsaina raha tsy nisa fotsiny hoe telo alina mandrahona anao eo aloha manidy lalana. Ny anariana moa efa tsy fantatra tsony fa ny Amonita sy ny Sirianina voakarama no indray mirohatra eo amin'ny fanjakan'i Davida. Ny afatra voalohany dia ny hoe fifampaherezan'i Joaba sy Abisay. Inona no azo lazaina amintsika fiangonana ankehitriny amin'izany fifampaherezan'ny mpitaritafika tamin'ny andron'i Davida izany? Eo amin'ny 7 hatramin'ny faraka ambin'ny 10, fa ny faraka ambin'ny 10 indrindra izay efa nitsahivona teo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe raha tsy toako ny Sirianina dia vonjeo aho, fa raha tsy toanao kosa ny taranaki Amona dia ho vonjeko ianao. Mifampahery ny mpitaritafika, miatrikady, miatrika fahavalo. Teny fohy feno enipo sy fampitokisana izany ry havana. Joaba matoka ny Abisay, Abisay apetraka mba hianteheran'ny Joaba raha tena tonga amin'ny hery ny fahavalo. Ankehitriny dia miara-manaiky isika fa tsy misy izay tsy mafiady eto amin'ity tanindrazantsika ity. Eny maneran-tany fa samy manana ny endriky ny ady izay atrehany. Anatin'ny fahasahiranana, ny fisedrana eo amin'ny fiainana, ary indrindra ny ady, ny fakapanahy samihafa ao anatin'izany fasahirana sedra izany dia tena mahavaivay tokoa. Tena mahatsiaro isika hoe te handroso misy manakana, ary raha mihazakazaka dia misy manosika avy ao aoriana. Amin'izany dia ambaran'izao lohahevitry ny perikopa Aogositra izao fa tsy maintsy mifampahery isika. Tsy mahazo mitokatoka-monina ka hoe hidy aman-trano ata dia zakaiko ato ny tsy fisiny, zakaiko ato ny fahoriako. Alahelo tsy ambarahavana, zaka ny tompony ihany. Tsy hoe hidy aman-trano ka tsy te halala n'izaniza, fa ho an'ny korery ato ny sakafoko, misy ambiny iny dia ariko eny. Tsia. Mifampahery isika miara-miatrika ny ady, na ny ara-panahy, na ny fiainana andavanandro, na ny sedra samihafa. Dia tsahaka ny Joaba sy Abisay, rehefa tsy toanao no olanao dia antsoa i Abisay. Rehefa tsy vitany Abisay miatrika ny zava-manahirana azy dia tongava manampy. Izany ny kristianina mifampahery havana, na ao amin'ny fianakaviana, na ao amin'ny fiangonana, na any amin'ny toeram-piasana, misy antsika tsirairay avy. Ao amin'ny Baiboly zany tsy misy hoe omby mami tsy lelafiny namany. Ao amin'ny Baiboly tsy misy hoe manendy stresy. Ao amin'ny Baiboly tsy misy hoe azakazaka raha itosika, fa ao amin'ny Baiboly fifampaherezana no tadiavina. Ianao Joaba, izaho Abisay. Ianao Vali, izaho Lokanga. Fa no toa tsy ho lavo kilalao zavali zalokanga raha ianaranareo ry tanora anontaniany ray aman-dreny. Tsisy menjery zany fa zavali ianao Lokanga. Fandanjalanja eo. Ry havana malala, tena miantso antsika hifampahery amin'ity volana Aogositra ity ny soratra masina. Ny fampaherezana faharoa dia hitantsika eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Mahereza ary, ka aoka hitomban-day isika ho an'ny firenentsika, ka ny tanànan'Andriamanitsika ary aoka Jehova anao izay sitrapony. Aoka hitomban-day isika ho an'ny firenentsika sy ny tanànan'Andriamanitsika ary aoka Jehova anao ny sitrapony. Fifampaherezana tsy amin'ny teny fotsiny ihany na ny fifanomezan-toky, manovana ilay teo aloha. Ity fampaherezana ity tsy hoe raha mafy be ny adinao dia ity tsy izay fotsiny, fa fifampaherezana amin'ny alalan'ny fitaomana samy atoky an'Andriamanitra. Fifampaherezana
amin'ny alalan'ny fampijoroana amin'ny finoana ary indrindra ny fitaomana anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka Jehova anao izay sitrapony. Mahereza aoka hitomban-dahy isika ho an'ny firenentsika sy ny tanàna n'Andriamanitsika ary aoka Jehova anao ny sitrapony. Tsy hoe fahatongava-tsaina sy fampiresahana tsotra eny an-dalambe. Mahereza azakivy efa zao moko tsika zao mitsy mantra nefa faly tsia fa tena hoe ndeha ahery tonga sainsika fa ao anatin'ny fahasahiranana mieritreritritsika ary tsafandrimandry fa tokony hivoaka ao anatin'izao fahasahiranana izao. Inona ary ny fampaherezana? Ndeha samy ilo an'Andriamanitra ho an'ny firenentsika, ndeha samy hevitra an'ilay Jerosalema, ny fandriampahalemana, ny fiadanana. Eny amin'ny 9:4 dia voalaza hoe rehefa resy ny Amonita sy ny Siriana dia tonga tany Jerosalema. I Joaba zany hoe tonga ny fandriampahalemana, tonga amin'ny tanànan'ny fiadanana Jerosalema. Dia averina ny hoe io tsy resaka fotsiny hoe tonga sainsika satria sahirana. Io tsy resaka fotsiny hoe ndao hifampitsetsetra. Tsia, fa tena fandraisana andraikitra, fiarahana mitondra ny mahavesatra ny firenena, fiarahana mitondra ny manahirana amin'ny manodidina amin'ny finoana. Ndao samy hitraka anantena an'Andriamanitra, mahereza ho an'ny firenentsika sy ny tanàna an'Andriamanitra. Ity tsy tanànanao, ity tsy tanànan-dranona, ity tsy tanànan'ny firenekafa ka hoe ndeha hiadina fa ny Jehova ny tany izay rehetra eo aminy. Tanàna an'Andriamanitra tony. Nomen'Andriamanitra antsika mba hisitrahana ny firenentsika. Ndao heverina ny mahatanàna an'Andriamanitra n'izao firenena izao. Hoy ny 2:20 ary andeha ekena ny fitondran'Andriamanitra, maneke ny fitondran'Andriamanitra, aoka izy anao izay sitraky ny fony. Zany ry havana no fifampaherezana. Tsy maintsy ho ambavatsika fiangonana eo ampiatrena izay mety ho zava-manahirana raha ny atokantrano ho antsika tokantrano kristianina teneno ny ao an-trano hoe ndao hitomban-da ho an'ny tokantranontsika. Za manasarim-bavy eo. Ndao hitomban-da ho an'ny tanànantsika, ndao hitomban-da ho an'ny firenentsika. Hitraka iaina ny sitrapon'Andriamanitra ary atoky ny fitondran'Andriamanitra. Mitranga indraindray any atokantrano, ny adi-tsaina, ny ady ara-panahy, ny fahaverezana asa sy ny fahasahiranana ateraka izany. Indraindray vokatr'ireny fahasahiranan'ireny dia misarabazana ny ao atokantrano na ny fianakaviana, misaratsaraka koa ny mpiray firenena. Fa tsy maintsy mifanometana ny sika amin'ny tenin'ny Joaba sy Abisay. Mpirahalahy mianala ndeha hifampitantana, hitraka hibanjana n'Andriamanitra. Faherezana ara-panahy ny voalohany ilaina mba hahatonga antsika anao lohalaharana ny vavaka, ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra, ny fandianana araka ny sitrapon'Andriamanitra, mamakivaky ny fiainanao isan'ankonana, ny fiainan'ny firenentsika. Faherezana ara-panahy, mahereza mivavaka, mahereza amin'ny finoana ifanahidin'Andriamanitra ao anatintsika, mahereza amin'ny fianona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana soratra masina sy ny toriteny izay amantaranao ny lalana. Dia Jesosy Kristy mitondra antsika ho ao amin'ilay ray mandrakizay. Ny antso etiam-pamarana ry havana dia ny hoe tamin'ny andron'ny Davida, raha ny antehitra tamin'ny fitarian'ny tompo tao anatin'ny ady ara-nofo ny fanjakan'i Davida. Izao androntsika fiangonan'izao kosa amin'izao ankehitriny izao dia tena miatrikady ara-panahy isika. Io no fototry ny ady-piainana rehetra, ny ady ara-panahy. Hoy ny Efesianina 4:12 tao anatin'ny vakiteny, isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana ary amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Tsy azo ody tsy hita ny ady-piainana, tsy azo odiana tsy jerena na tsy fantatra ny fahasahiranana. Fandrao variana amin'izany isika ka tsy ahita hoe misy ady-panahy
tena mafy ateraka ireny fahasairanandreny eo amin'ny fiainantsika tsy maintsy mifampahery eo anatrehan'izany isika nomen'Andriamanitra mpitaridana lehibe indrindra isika riavana dia Jesosy Kristy efa nandresy ny fijaliana faratampony teo amin'ny azo fijaliana nomen'Andriamanitra mpitaridalana sy mpitarikady lehibe indrindra isika dia Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahavalo farany teny fahafatesana ny fampahery ny Israelita ny tarika Joaba sy Abisay fa isika dia ampaherezin' Jesosy araka ny teny manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fahoriana matoki izao efa naharesy izao tontolo izao mahereza amin'ny finoana sy ny vavaka ny fampahereza toy ny nataony Joaba sy Abisay ary manekihany Kristy ilay efa vonina ampahery atsika hatrany hatrany dia Kristy ilay tompony fandresena ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.